dia mbola amin'ny fifaliana mandrakariva no ahafahany indray miaraka amintsika ao anatin'izao fotoana foy izay fampahirizantsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izao. Milohana zavatra rehetra dia hivavaka isika. Jehovah Andriamanitra iray io, tsapanay tokoa fa Andriamanitra tsy mba mandao anay ianao, fa miaraka aminay mandrakariva ao anatin'ny fifaliana, ao anatin'ny fahoriana, ao anatin'ny toe-java-tsarotra. Misaotranao izay satria Andriamanitra tsy mba matoritory ianao na mipetrapetraka, fa Andriamanitra mikendry fiadanana ho an'ny olonao izay mahatoky tanteraka anao, ary maiky tanteraka izay ankehitriny, fa tsy misy zavatra ianteherana eto amin'ity izao tontolo izao ity, ary ny teninao dia mazava fa tsy eto amin'ity izao tontolo izao ity ny fiafaran'ny fiainana, fa tsy maintsy ho levy n'ity izao tontolo izao ity, ary misy ny fiainana mandrakizay izay efa homaninao ho an'ny olonao tsirairay avy. Dia ny fiainana mandrakizay izay ampanantenanao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao, mangataka ny fanahy masina mba hiasa mahery indray, hamelombelona ny fo mampanahin'ny olonao, indrindra manoloana ny toe-javatra sarotra izay andalovana ankehitriny, mba hahatonga ny tsirairay avy ahita ny fahazavan'ny teninao sy anaiky ny torolalina rehetra izay omenao azy, satria miteny amin'ny zavatra rehetra ianao. Eny fa na dia ao anatin'ny loza, ao anatin'ny fahoriana, ao anatin'ny fiainana andavanandro tsy mitsahatra mampieritreritry ianao, dia izany fanahina masina izany no andresy lahatra ny olonao tompo, mba hitodika tanteraka aminao, hifikitra aminao indray fanapahan-kevitra hiala amin'ny faharatsiana, ary hitsinjo kosa ilay fiainana fiaino fiadanana izay ampanantenanao. Mampahireza ny olonao Jehovah Andriamanitra iray, amin'ny anaranao Jesosy, amen. Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy a, manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo ho amintsika mandrakariva. Miditra amin'ny volana farany amin'ity taona ity isika, ary fotoana fohy sisa dia valona ny taona 2024 izay raha nanaraka tsara ny fampahirezana izay nentina teto nandritra ny taontsika dia niavaka ity taona ity. Taona nialan'Andriamanitra nenina nampahafantarina ny marina ho an'ny olona izay ny fiafaran'ny fampahirezana izay nentsika dia ny fampahafantarina antsika isam-batan'olona tsirairay avy, fampahafantarina ny fiangonana, fampahafantarina mpivavaka, ny fivavahana manahoana ny fivavahana, takian'Andriamanitra ho tanterahan'ny olona amin'izao andro faran'izao, dia ny andro fanavotana ho azontsika, satria Jesosy Kristy ao amin'ny efitra masina indrindra manatanteraka fa nipompivavahana mifona ho antsika melohana izay hialany tao, ary ny fampipompivavahana mifanitsy amin'izay vavaka nataon'i Jesosy izay ho an'ny olona rehetra dia ny fampahorintenana ny fifadikanana, tsy iverenantsika lava intsony izany rehetrarehetra izany. Resakitsika tamin'ny farany fa ny fifadikanana tena ankasotrahan'Andriamanitra dia fifadikanana fiainana, fa tsy ilay fifadikanana araka ny eritreretin'ny olona hoe tendrena amin'ny andro anankiray, fifadikanana hitediavan-javatra, fa fiainana, fanomanana ny fo amam-panahy mba hiatrika an'izay fiverenan'i Kristy rehefa mitsangana vao amin'ny efitra masina indrindra izay izy. Ary isika miaina ao anatin'ny vanim-potoana farany tany amin'ny testamenta taloha dia hitantsika tsara mihitsy fa izay ilay fampivavahana tanterahana ao anatin'ny andro fanavotana izay dia saika natao isa-taona, satria tamin'izany vanim-potoana izany misorona be olombelona ny tendrena,
mba hiditra isa-taona ao amin'ny efitra masina indrindra, kanefa amin'izao vanim-potoana izao tsy misy tsony mpisorona be dia tany fa Kristy no mpisorona be. Manatanteraka foana mpompovavahana maharitra mandrakizay ao amin'ny fanjakan'ny lanitra. Noho izany adidin'ny kristianina rehetra sy izay matsapa-tena fa mivavaka no miverina ho amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fifadikanina izay rehefa nijerevana tao anatin'ity taon'ity hoe ny fifadikanina marina, mira fivavahana marina, mira fitandremana ny sabata marina izay tsy afa-misaraka ihany koa amin'ny Paska. Zany rehetrarehetra zany mampieritreritra raha ny toe-javatra misy amin'izao vanim-potoana izao, satria rehefa tonga ny famarana taona tahak'izao dia ohatrany misy fifaliana hafahafa ao anatin'ny olona, ohatrany te hiala voly, te hanadino ny zava-tsarotra rehetrarehetra, te hifaly. Eny fa hatramin'ny kristianina azy, ary indraindray ilay fifaliana ao anatin'ny olona, eny fa na dia ny kristianina azy dia tsy fifaliana izay manadoto ny sain'ny olona, tsy tsinjo ny fiainam-panahiny, tsy tsinjo ny ho avy, fa mitady fafinaretana vetivety. Ary eo indrindra no mampatahotra satria tsy takona fiainana amintsika ohatrany mahavariana tao anatin'ny 3 taona zay nisy ny loza izay nianjady tamin'ity zao tontolo izao ity. Vao miditra ny volana Desambra dia ohatrany misy fivoarana aretina hafahafa manjo ny zanak'olombelona rehetra, da tsika tao anatin'ireny Covid ireny. Ary matetika izy io dia tonga dia mitohy mandingana ny taona manaraka, ary mahatratra mihitsy hatramin'ny andro Paska, izay tao anatin'ny 3 taona zany raha vao tonga i Paska io dia ny zavatra mitsaha mitranga dia ny aretina izay mitranga tonga amin'ny faratapony izay mampitaitaina ny ankamaroan'ny olona. 3 taona misesitsika niaina an'izany zavatra zany, kanefa rehefa tonga le loza dia manomboka tsy taitra tsony ny olona, lasa zatra miaina aminatin'ny loza. Ary izay no mahatonga ny Paoly apôstôly hiteny hoe mitandrema sao dia mieritreritra hoe miadana sy mandro fahizay ozy, ka anjoanareo tapaka ny fandringanana. Zadoza loatra le olona, efa tsy taitra tsony manoloana ny zavatra mety hianjady aminy, vokatry ny loza maro isan-karazany, tsy ny aretina fotsiny, be dia be ny loza mitranga, tsy fandriam-pahalemana, ny aretina, ny loza ara-boajanahary sy ny maro isan-karazany. Dia takan'izay nahitantsika tamin'ny faraparany teo ny ady tany Russie sy Ukraine izay mbola tsy mitsahatra mandraiky ankehitriny fa mitohy. Ary zao faraparany taona izao dia ohatrany mahavariana fa mianaka indray le coronavirus, efa manomboka tsy taitra tsony ny olona rehetra manerina an'izao tontolo izao, manomboka efa miala amin'ny fipetra tokony ho arahana, lasa adino ny fahoriana mafy, ny anjady hatramin'izay ny fandrimpahana olona marobe. Ary rehefa zay no adino dia tsy aotsony ilay fitandremana, ary fitaka taon'ny devoly daholo zany mba tsy hatonga ny olona hitsinjo ny ho aviny. Kanefa na izany na tsy zany, miala nenina mandrakariva Andriamanitra ry ty taona 2024 ity dia azo lazaina hoe taona fialan-nenin'Andriamanitra tamin'ny izao tontolo izao mihitsy. Ary raha tao mahitsitsika io taona nialan'Andriamanitra nenina ho an'ny mpivavaka, hoe firy amin'ny mpivavaka mba tena hiverina marina amin'ny famarinan'ny tenin'Andriamanitra ka hanaiky ny hafatra nentin'Andriamanitra tao anatin'ity taona ity, izay raha mampatsiaro kely vetivety raha ny tantaran'ny Covid tsy iverenantsika lava
fa saingy ny vanim-potoana ny paska matetika ny tena tsy nafana ny vavaka tsony fa miperitreretana ny olona mba hisaintsainy na misy manolana ny votoatin-kevitra tian'Andriamanitra ampitaina tao anatin'ny paska zay fanafahana ny zanak'Israely ary tao anatin'ny paska zay tany amin'ny Exodosy 12 nahitantsika ny famonoana ny zanak'ondry tsy misy kilema ary tamin'izay vanim-potoana izay nihiboka ny zanak'Israely nihinana ny zanak'ondry tsy misy kilema ary ny rana tetina tamin'ny tatao-baravarana sy ny taolam-baravarana nisy ny loza mafy ny anjato tao amin'ny tany Egipta ary tao aorianan'izay nanomboka ny fivoahana tao amin'ny tany Egipta. Tsarovatsika izay satria misy fifandraisany amin'ilay fifadikanana fiainana. Raha tsy nisy an'io zanak'ondry tsy misy kilema izay nivonoana io tsy tafavoaka tao ny zanak'Israely. Kanefa izay zanak'ondry tsy misy kilema izay ihany koa dia tandindon'i Jesosy Kristy izay maty tonga teto amin'ity izao tontolo izao ity. Nandrotsaka ny rany ary tamin'ny 14 volana anisanina ihany koa no fotoana nahafatesany izay ho an'ity izao tontolo izao ity zany dia niaina ny zavatra tao amin'ny tany Egipta vanim-potoana izay hivoahana amin'ny foto-kevin-diso rehetrarehetra mba hizotra hiala ao anatin'ilay toerana tsy famarinana mba handehany amin'ny toerana izay omanin'Andriamanitra hanana ny fiadanana. Fa firy ny kristianina nefa ny tonga saina amin'izany. Mampatsiaro kely koa taona 2024 fendohan'ny taona nanomboka tamin'ny andro sabotsy na sabata ozytsika misy antony zay nanomboka koa ny taona ara-baiboly ny andro 7 na sabata ihany koa dia hitatsika koa ny paska tamin'ity taona ity paska ara-baiboly no resahana izay matetika moa van'ny olona tsy manaja le 14 volana anisanina intsony ny olona fa manindry andro araky ny eritreritry ny zanak'olombelona fa tsy araky ny sitrapon'Andriamanitra. Telo taona no nanazavana an'izany fa firy ny tafaverina amin'ny famarinana fa saingy mbola tsy maty dia miziriziry eo amin'izay foto-kevin-diso izay mandrakariva. Ka ny paska fanindry tamin'ny sabata hifarana koa ny taona ny zavatra mahavariana ihany koa dia zao nanomboka ny taona gregoriana nanomboka tamin'ny andro sabata hifarana ny taona mifarana amin'ny andro sabata ohatran'ilay tena fialan'Andriamanitra nenina ho amin'ny olona. Raha mijery ny Isaia 7:15 io no fiverenana amin'ny Jehova. Tsy maintsy na tiatsika na tsy tiatsika hivalona ny taona 2024 hiditra ny taona 2024 tafalatsaka ao anatin'ny fotsika ve ny afatr'Andriamanitra. Ary raha mijery ny afatra farany dia ny andro fanavotana izay marina io tsy azo hidivirana fa marina ny teny soratra masina satria mipisorona be ao amin'ny efitra masina indrindra tokony hampahorony tenany ny olona ary ny fanompompivavahana tokony ho tanterahany amin'izao andro faran'izao dia ny fifadikanana ho sika ka tsy le fifadikanana ara-baky teny araky ny eritreretin'ny olona hoe rehefa tsy mihinan-kanina tsy misotro rano dia izay no heverina fa handraisana valim-bavaka avy eo amin'Andriamanitra. Fa misy toe-panatakian'Andriamanitra ao anatin'izay fifadikanana izay dia nijeritsika teto satria manazava ny atao hoe fifadikanana fiainana izany hoe mandra-piavin'ny Kristy eny amin'ny rao an-lanitra zany tokony hifadianana ny olona. Ka raha ho raisina ara-baky teny izay tsisy maharitra ho veloleto fa inona ny zava-panahy ao anatiny fiverenana amin'ny Jehova. Fandraisana fanapa-kevitra miala ny faratsiana ary ny fahatsapan-tena fa misy loza mitatao enjady ka raha ohatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ny fifadikanana izay tanterahana dia loza ny menjady. Raha ny toe-javatra misy amin'izao vanim-potoana izao tsy mba manaitra antsika ve sa efa zatra loza loatra ny fitaran'ny aretina amin'ny fomba maro isan-karazany ao ny firenenen-dehibe
zay azo lazaina hoe firenena mandroso ara-teknôlôjia ara-tsiansa eo amin'izany fitadiavana ny vahaolana rehetra mahakasika ny aretina fa tsy afa-bela reo no mitanitaina voalohany satria karazana aretina tsy ampozina mandripaka ny hoe kanefa tsy afa-bela amin'izany ny firenena madinika fa tratra ny any ko aroatsika eto amin'ny firenena amin'izao vanim-potoana faraparany amin'ny taon'izao mitatra angeny aretinareo olona fa saingy tsy tenenina intsony ny voka-dratsiny mianjady amin'ny areo aroasy ianao zay mbola mahatsapa-tena fa velona aza mieritreritra hoe mifenterako amin'Andriamanitra ny antony fahavelomako fa matoa mbola velona intsika dia Andriamanitra miala nenina amintsika mba tsy ho ringana tanteraka mihitsy fa andatsaka-po ny afatra nataon'Andriamanitra tamintsika tsiraray avy satria na dia eo ary ny zavatra mafy tsy maintsy andalovana misy foana ny teny fampanantenana nataon'Andriamanitra ho an'ny olona mba fa miatrika an'izay zavatsarotra izay ka anantenany ny fiainana mandrakizay izay fa homanin'Andriamanitra ho azy. Resakitsika ny fifadikanana nataon'ny Mosesy indro Mosesy 40 andro sy 40 alina fa saingy araka ny resahantsika hoe olombelona ihany tandindo ny fanatitra fisoloana ny zanak'Israely eo anatrehan'i Jehova fa tsy nitondra vahaolana tamin'ny zanak'Israely izany ary tsy nitondra vahaolana manty izao tontolo izao ity niditra mitsehatra koa Jesosy Kristy ary izay no jerevantsika satria Jesosy Kristy koa dia niditra tamin'ny fifadikanana ary izay fifadikanana nataon'i Jesosy izay fianarana ho antsika mba hisaintsainantsika anakarantsika koa ny zava-panahitakian'Andriamanitra ao anatin'izay fifadikanana fiainan'izay 40 andro sy 40 alina fa tsika nefa nahita tany amin'ny nomery indray andro solona heritaona nomery toko fa 4 nomery toko fa 4 nandiny fa 4 araky nisan'ny andro 40 izay nisafonareo ny tany ka ny andro ray ho solona taona ray no hitondranareo ny elokareo 40 taona ka dia ho fantatrareo ny fahafoizako anareo teny nampitaina tamin'ny zanak'Israely fa mbola marina amintsika amin'izao vanim-potoana izao satria ny zanak'Israely izay nivoaka tao amin'ny tany Egipta dia nandritra ny 40 taona nireny tany anefitra izay vao tafiditra ny tany Kanana taony ny andrasan'Andriamanitra ny zanak'Israely hoe tena niditra tamin'ilay fifadikanana fiainana ve nandritra n'izay 40 taona izay fa saingy ny zavatra misy hatramin'ny 20 taona ny miakatra raha ny nomery toko fa 4 ringana tany anefitra satria tsy nankasitrahan'Andriamanitra fa ny zaza teraka hatramin'ny 20 taona ny midina kosa miaraka amin'ny Josua sy Kaleba izay no tafiditra any amin'ny tany Kanana dia mijerytsika ny fifadikanana nataon'i Jesosy ny Matteo toko fa 4 Matteo toko fa 4 ny andininy voalohany nisy tonga antsika lesona amin'izay hoe fianarana no nataon'i Jesosy ary mifono zava-dalina ny fiainany tetỳ amin'ity zao tontolo izao ity mba hanarahantsika ny diany Matteo toko fa 4 ny andininy voalohany sy faharoa ary Jesosy dia mety ny fananaka any anefitra mba alainy devoly fanahy ary ny fahadian'ny 40 andro sy 40 alina izy miafaka izany tenaony izay Jesosy Kristy matetika diso ny fandraisan'ny olona nyity fanahy izay nitondran'i Jesosy tany anefitra mba alainy devoly fanahy ty fa ty fanahy ty dia ilay fanahan'Andriamanitra mihitsy fanahan'Andriamanitra misy vanim-potoana nanazavahantsika hoe iza moa Andriamanitra ray iza ny fanahy iza Jesosy somary lalindalina no nanazavaintsika azy ary tsy mamerina intsonitsika ny zavatra nazavaina tany aloha fa manentana antsika mandrakariva mba hiverina mba handinika an'ireny fampahirezana izay nomena antsika ireny mbola ao
mba hanakarantsika an'izany satria Andriamanitra tokana resy lahatra tanteraka ny akamaroan'ny kristianina rehetra fa ny iray tsy afa-Andriamanitra, fa na tsy afa-Andriamanitra Jesosy tsy afa-Andriamanitra, tokana nefa Andriamanitra, tsisy fanazavana azo sika tao isika ankoatran'izao. Ny iray tsy afa-ny zanaka, tsy afa-ny fanahy, fa zava-panahy daholo zany rehetrarehetra zany. Ka eto Jesosy dia nety ny fanahy nakany anefitra, ary Jesosy nety ny fanahy tany anefitra tsy mipetraka amin'Andriamanitra azy izy eto, fa misolo toerana ny zanak'olombelona rehetra mba ho ankasitrahan'Andriamanitra ny fifadikanana izay nitanterahany. Ary ty fanahy ty dia efa hitantsika tany amin'ny Jaonina 4 mba hanazavantsika lalindalina kokoa azy hoe hafahafa izy zany hoe ny fanahy ve dia hitaona ny olona mba lainy devoly fanahy. Any amin'ny Jaonina 4:4 zao voasoratra eo: Andriamanitra dia fanahy. Andriamanitra mira fanahy dia azontsika soloina zany io. 5 amin'ny Matteo 4:4 ary Jesosy dia nety ny fanahy nakany anefitra mba alainy devoly fanahy, zany hoe ary Jesosy dia netin'Andriamanitra nakany anefitra. Ary ty hevitra ty efa nazavaitsika, io ny tandindon'ny hevitra izay nirenirenen ny zanak'Israely arabaka teny izy tamin'izany vanim-potoana izany, fa amin'izao androntsika izao dia ty zao tontolo izao ty izay iainantsika dia hevitra raingeza be ny renireneto sika. Ary fantatritsika tsara koa fa vokatry ny fiodina ny Satana tamin'Andriamanitra dia nazera tetỳ tany izy, toerana izay tena ialany Satana ny enina ihany koa mba hatonga ny olona tsy hatoky an'Andriamanitra, hatonga ny olona tsy hiverina amin'Andriamanitra, hatonga ny olona hanatanteraka fivavahan-diso, mba hatonga fandringanana ho azy, mba hatonga ny loza hiatra aminy. Tsy maintsy mandalo amin'izany tsika, sedrana amin'izany satria zay dia fanamboarana koa, fanefena mba hatonga ny olona hitombo amin'ny finoana, nentin'ny fanahy nakany anefitra mba halainy devoly fanahy. Zay Jesosy fa tandindony fifadikanana tsy vitan'ny zanak'Israely tany amin'ny testamenta taloha zany. Fon'ny Jehova nitondra azy nivoaka tao amin'ny tany Egipta, andehony amin'ny tany Kanana, zay le lalam-pamonjena nositsika arabaka teny tamin'izany. Fa amin'izao vanim-potoana izao dia ty zao tontolo izao ty sady hevitra ty zao tontolo izao ty koa no Egipta, fa raisitsika misehatra ara-panahy, fa mila miala amin'ny toe-tsainy zao tontolo izao raha te hiditra amin'ilay Kanana ny lanitra. Ka raha jerevantsika ny Exodosy 7 mba hanamarinantsika n'ity Jehova mihitsy ange no mitondra ny Jesosy ho any anefitra alainy devoly fanahy aty amin'ny Exodosy 7 tao amin'ny tany Egipta ny zanak'Israely. Voageja tao izy, nitondra fahoriana tao vokatry ny fahadalany, kanefa rehefa mitodika tamin'Andriamanitra kosa izy dia miaino Andriamanitra. Exodosy 7 7 ka hatramin'ny 10 dia jereo tsara ange izy ty satria Andriamanitra ho sika mira fanahy. Ary hoy Jehova: efa hitako tokoa ny fahorian'ny oloko izay any Egipta, rehefa reko ny fitaraina noho ny ataon'ny mpampiasa azy, eny fantatro ny alahelo dia efa nidina izao hamonjy azy amin'ny tanàny Egiptiana ka hitondra azy hiakatra hiala amin'izany tany izany ho any amin'izay tany sosy malalaka, dia any amin'izay tany tondra dronon sy tantely, any amin'ny tany Kananita sy ny Hedita sy ny Amorita sy ny Perizita sy ny Hivita ary ny Jebosita. Ary ankehitriny indro ny fitarainany zanak'Israely dia efa mby aty amiko, sady efa hitako koa ny fahoriana izay ampahorin'ny Egiptiana azy. Ko avy ankehitriny ianao irahako any amin'ny Farao, hitondra ny zanak'Israely oloko hivoaka avy any amin'ny Egipta. Jehova mihitsy ny tompo marika amin'ny fitondrana ny zanak'Israely ala tao amin'ny tany Egipta, andeha ho any anefitra. Fa inona ny zavatra miandry azy na dia ny fitenenana fotsiny hoe le tany zay nampanantenana dia mbola fahavalo tsy maintsy ho resena daholo ireny, izay tandindony etraketraky Satana ihany koa.
eo anatrehan'izay rehetrarehetra zay fa jesosy eto misy olo-toerana ny zanak'israely. jesosy eto misy olo-toerana atsika ary tsy hoe misy olo-toerana atsika de hoe amlamindamitsika fa efa vitan' jesosy zany fa namela fianarana ho atsika mba narahantsika ndiana mba ho ao anatintsika ihany keo zay fifadikaniny efapolo andro sy efapolo alina zay zay ho azavaitsika hoe inona ny zava-miafina ao anatin'izay. Ny zanak'Israely Jehova no nitondra azy tamin'ny alalan'ny Mosesy nivoaka tao amin'ny tany Egipta nandalo efitra nandritra ny 7 taona. Jesosy eto nentin'ny fanahy tany anefitra mba halainy devoly fanahy ny fahadianina 7 andro sy 7 alina izy ka no miafaka zany ozy de naona zay le fiainany zanak'Israely mandra-patongany amin'ny tany Kanana raha bataitsika amin'izao andro faran'izao de ny vanim-potoana iainantsika mandra-patonga ny fihavian'i Kristy raha tratra ny fihavian'i Kristy isika kanefa raha tsy tratra ny fihavian'i Kristy nisy vanim-potoana ihany keo na nazavaitsika fa ny fimariky ny fahataperan'ity zao tontolo zao ty ihany keo de ny fialantsika ainy voafetra ary zay tombon'andro mpahavelomana omen'Andriamanitra atsika zay ty 7 andro sy 7 alina ity zay tandindony inona ny zavatra tokony tanterahana mifadianina na mampahorotena zany hoe fampivavahana takin'Andriamanitra ho tanterahantsika. Andro faran'izao sakafo masom-panahintsika mijery ny loza maro isan-karazany zay mianjady ary zay ny tokony hitarika atsika ho amin'ny fifadikanana tena ankasitrahan'Andriamanitra satria ny andro ray soloana taona ray ny zavatra manaitra eto amin'ny fifadikanana nataon'i Jesosy de nisy mifakam-panahy nataon'ny devoly ary mivoaka ho mpandresy tao anatin'izany izy voaka ho mpandresy tao anatin'izany izy fa ny zavatra nisy nefa de zao tao anatin'ity fifadikanana ity milohany izy io efa teto amin'ity zao tontolo zao ty zay efitra ngezabe Jesosy Kristy ary izy teto amin'ity zao tontolo zao ity efa nanomboka ny asa-pamonjena zay tandindony fiainan'ny zanak'olombelona ny aina nandalo ny fizedrana mafy fakapanahy maro isan-karazany tety amin'ity zao tontolo zao ity ary rehefa nandalo an'izany izy hatramy fakeliny mandra-patonga ny vanim-potoana teo amin'ny 17 taona ny teo de inona ny zavatra mitranga natao batisy izy aloha eo amin'ny Matio 7 ny 7:17 ary tamin'izay Jesosy de avy tany Galilea ka tonga teo amoron'ny Jordana nanantona ny Jaonisy mba ataony batisa. Natao batisa izy aloha rehefa natao batisa Jesosy Kristy tao aorianan'izay ny zavatra nisy efa tafiditra ao anatin'ny fiainana ny ainan'i Jesosy Kristy zany zay vao io ao anefitra nentina mba halainy devoly fanahy niditra tamin'ny fifadikanana zay zavatra tsy maintsy andalovany ny olona rehetra na mino an'Andriamanitra na tsy mino an'Andriamanitra izy mandalo hevitra fa manara-dian'i Jesosy hoe miditra ao anatin'ny fifadikanana ve ka rarahan'ny olona manahoana ny fifadikanana rarahan'ny olona resy lahatra ny amin'ny batisa satria io batisa io ihany keo de anisany zavatra tsy maintsy andalovany olona rehetra raha amakivaky ny hevitra ohatran'ny zanak'Israely tao amin'ny hevitra milohan'ny atongavana amin'ny tany Kanana de io no asehon'i Jesosy Kristy ihany keo misy batisa nandalovana fa vao vita batisa ianao de devolony miandry anao zany hoe fanekeko fitondrahana Andriamanitra mba andeha amakivaky hevitra ary nitanjona kendren'Andriamanitra de zao ny atafiditra ny zanak'Israely voalohany indrindra ao amin'ny tany Kanana fa ny atonga antsika koa ahazo famonjena farina ny taona ao anatin'ny vanim-potoana tokony fandinihan-tena zao ary ny fandinihan-tena tsara indrindra de ny fitsinjovana ny ho avy ny mieritreritra anao zavatra tsaratsara kokoa ary io fiainan'i Jesosy Kristy io de nandalovany zanak'Israely ange
zanak'Israely ange tsy tonga tany amin'ny tany Kanana tany fa nentina izy aloha ary ny zavatra mitranga voalohany indrindra de ity tao amin'ny tany Egypte izy nisy ny fahoriana, nisy ny loza ny anjady tamin'ny tao. Ny fomba nataon'i Jehova voalohany indrindra de tsotra famonoana ny zanak'ondry tsy misy klema, finanana ny nofony zanak'ondry miaraka amin'ny nofo tsy misy masirasira, fanatetiavana ny rano tatao-baravarana sy ny tolam-baravarana. Zay vao miainga tao ary zay fanekena misy napetraka Jehova zay de fanekena lala ny itondran'Andriamanitra azy, ny baikin'Andriamanitra hoe tsy maintsy zay no atao aloha. Ary fantatritsika tsara fa ny finanana ny zanak'ondry tsy misy klema miaraka amin'ny nofo tsy misy masirasira sy ny fanatetiavana ny rano tatao-baravarana sy ny tolam-baravarana tandindo ny fandraisana fanasan'ny tompo zay mbola iverenantsika kely ihany koa satria ao aorianan'izay zavatra izany hoe nandray fanasan'ny tompo ny zanak'Israely vao iainga tao amin'ny tany Egypte. Ery nentin'Andriamanitra mba hisintomana ny zanak'Israely hivoaka tany amin'ny tany Egypte hizotra any amin'ny tany Kanana, kanefa tao anatin'izay fivoahana izay nanomezan'Andriamanitra azy ny didy sy ny lalàna, ny didy sy ny lalàna. Fa inona ny zavatra niandry tao? Tsy maintsy mizotra amin'ny lalana soritan'Andriamanitra fa tsy arak'izay tiavany zanak'Israely azy ny lalana izay atongavany any amin'ny tany Kanana, fa ny lalana soritan'Andriamanitra nandray fanasan'ny tompo de nivoaka. De rehefa tafavoaka nandray ny didy. Rehefa nandray ny didy inona ny zavatra nisy ny fiampitana ny ranomasina mena, ny Exodosy toko fa 4:10. Exodosy toko fa 4:10 nandray fanasan'ny tompo a. Tokony tadiditsika ity nandray fanasan'ny tompo ny zanak'Israely de rehefa miainga izy de nandeha de nisy ny fanenjehana de tonga teo anoloany ny ranomasina mena, kivy ny zanak'Israely teo anatrehan'izany manoloana ny fahavalo zay tandindo ny devoly efa miasa sahady. Fa ny zavatra nasehon'i Jehova nefa raha manaraka ny sitrapony de te hampiseho amin'ny zanak'Israely izy hoe afaka mandresy tsara ny devoly raha miaraka amin'Andriamanitra. Ary ny lalana voalohany zay tondrahan'i Jehova azy ny fiampitana ny ranomasina mena, fiampitana ny ranomasina mena melohan'izay andraisan'ny didy sy ny lalàna, fiampitana ny ranomasina mena de ately Exodosy toko fa 4:10. Inona ny zavatra nisy? Ny zavatra nisy de Exodosy toko fa 4:10 tsy maintsy resahantsika zay vao azontsika hoe nanino Jesosy ny natao batisa de nakany anefitra de ny fahadianana. Exodosy toko fa 4:10 de ny 5:10 sy ny manaraka. Ary hoy Jehova tamin'i Mosesy, nahoana no taraina amiko ianao lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso ozy ary ainga ny tehinao de ahinjiro ambony ranomasina ny tanànao ka sarao ny rano de andeha hamaky eo afovoan'ny ranomasina madio tany maina ny zanak'Israely ary indro izao hanamafy ny fon'ny Egyptianina ozy ka hiditra ny antsika azy izy de ankalazaina ny ataoko amin'ny Farao sy amin'ny miaramilany rehetra mba mikalesina sy ny mpitaingin-tsovaliny de ho fantatry ny Egyptianina vazaha no Jehova rehefa ankalazaina noho ny ataoko amin'ny Farao sy ny kalesiny sy ny mpitaingin-tsovaliny. 7:20 ka hatramin'ny 2:20 ary ilay anjelin'Andriamanitra ozy zay nandeha teo anoloan'ny tobon'ny Israely de nifindra ka nakeo aoriana ary ny andrirahona nifindra ny ala teo alohany de nijanona teo aoriana ka tonga teo anelanelan'ny tobon'ny Egyptianina sy ny tobon'ny Israely de teo ihany ny rahona ozy sy ny fahamaizina nefa napazava ny alina kosa ka de tsy nifanatony izy roa tota mandritry ny alina. Na injitry Mosesy teo ambony ranomasina ny tanany ary rivotra mahery avy anatsinanana no nampizavahan'i Jehova ny ranomasina mandritra ny alina iny ka nataony tany maina ny ranomasina ary de voasaraka ny rano de nandeha teo afovoan'ny ranomasina nandiny tany maina ny zanak'Israely ary ny rano de tonga fefo azy teo amin'ny ankavanany sy teo amin'ny ankaviany. Tantara arabaka tena nisy fa misy zava-panahy ao ambadik'izay. Inona no mahatonga antsika amin'ny resaka an'izany?
ho any anefitra ny zanak'Israely ary irenireny mandritra ny 9 taona ny andro ray soloana taona ray io no nasehoan'i Jesosy Kristy vita batisa Jesosy nentina tany fanatany anefitra mba halainy devoly fanahy fa aiza le batisa ny zanak'Israely dia io fiampitanany ranomasina mena io zay amafisy ny Paoly apôstôly amin'ny Korintianina voalohany Korintianina voalohany toko 7 dia zao ny voasoratra ao Korintianina voalohany toko 7 ny andiny voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny andininy 5 fa tsy tiako tsy fantatra rory rahalao sy ny razantsika rehetra dia tambanin-drahona ary izy rehetra namaky ny ranomasina ary izy rehetra dia natao batisa ho amin'ny Mosesy tao amin'ny rahona sy ny ranomasina zany hoe ny zanak'Israely na dia tsy voateny ara tany amin'ny testamenta taloha batisa fa le fiampitanany ranomasina mena tandindo ny batisa ny zanak'Israely tandindo ny batisa milohan'izay hidirana eny anefitra irenireny mandritra ny 9 taona izy rehetra dia natao batisa ao amin'ny Mosesy tao amin'ny rahona sy ny ranomasina izy rehetra ny hinana ny fihinam-panahy iray ihany ary izy rehetra nisotro ny fisotrom-panahy iray ihany fa nisotro tamin'ny vatolampy fanahy izay nanaraka azy izy ary Kristy izany vatolampy izany nefa ny ankabeazany dia tsy sitrak'Andriamanitra ozy fa naringany tany anefitra zay le hoe ny hinana ny fihinam-panahy iray ihany zay le fandraisana fanasan'ny tompo dia ohatran'ny mahavariana nandray ny fanasan'ny tompo ny zanak'Israely fa mbola tsy niampitany ranomasina mena raha dikatsika tsotra nandray ny fanasan'ny tompo ny zanak'Israely fa mbola tsy vita batisa dia jereo tsara nge manao anako ny olona takia ny fiangonana nandray fanasan'ny tompo tsy mahazo mandray fanasan'ny tompo raha tsy efa vita batisa nefa aty amin'ny soratra masina nandray fanasan'ny tompo zay vao natao batisa misy antony daholo zany rehetrarehetra zany satria ny fandraisana fanasan'ny tompo fanovozan-kery hoentina hiatrika ilay hevitra tsy maintsy andalovana ary zay le batisa vao marina fa Jehovah mitondra ny zanak'Israely nivoaka tao amin'ny tany Egipta andeha ho any anefitra fa isedra fakapanahy avy amin'ny devoly izy ary eo no anamboarana azy atakarany tena fifadikanana marina Jesosy Kristy vita batisa ny zavatra mitranga nentin'ny fanatany anefitra ary ny fady anina 9 andro sy 9 alina ny andro ray soloana taona ray fifadikanana fiainana zany ka raha jerevana ny 9 taona renrenen'ny zanak'Israely tany anefitra fiainany zanak'Israely zany fiainany zanak'Israely ary zany tsy maintsy adiaditsika lalina mba hisaintsainantsika ihany koa indrindra manoloana n'izao toe-javatra mafy izay andalovan'izao hoe tena takian'Andriamanitra mba tena ampahorony tena tsika isika hiditra amin'ny tena fifadikanana marina kanefa tsy ho azontsika ny atao hoe fifadikanana marina raha tsy azontsika koa ny batisa dia tsy maintsy jerevantsika izany rehetrarehetra izany fa toromarika apetrak'Andriamanitra satria ny batisa anisan'ny lalana tsy maintsy andalovana zay no voatonga any amin'ny tany Kanana ary io batisa io batisa tsy araky ny eritreretan'ny olona azy fa batisa araky ny eritreretan'Andriamanitra azy batisa ny Jesosy Kristy dia tsy maintsy azavaintsika izany rehetrarehetra izany satria rehefa vita ny batisa tsy midika zany hoe natao batisa ny zanak'Israely dia tonga dia tafiditra tamin'ny tany Kanana fa mbola misy lalana tsy maintsy izoranao misy lalana tsy maintsy izoranao ary toe-panahy andrasan'Andriamanitra dia natonga ny zanak'Israely hifady ny ratsy mandritra ny lalana zay izorana mba tonga azy ho tafiditra any amin'ny tany Kanana ary miafina ao anatin'izay toe-panahy takian'Andriamanitra ao anatin'ny andro fanavotana vanim-potoana farany re zao re olona saintsainy ny fiainam-panahintsika fa na anamafo-tsika na tsy anamafo fa marina ny tenin'Andriamanitra zany aty amin'ny hefitritsika efitra feno loza feno fahavalo feno devoly makafanahy mba tsy hatonga atsika ho tafaverina amin'Andriamanitra miala nen'Andriamanitra
ary manolotra lalana mba hiarovana antsika ny amin'ny loza ity amin'ity zao tontolo zao ty amin'ny lafiny anankiray fa ny loza faratapiny tian'Andriamanitra le saintsaina antsika de le fahaverezana mandrakizay ka tsy maintsy raha tena te hiditra amin'izay fampahoritena na fivadikanina marina izay ny olona vita batisa marina no afaka manana hery entiny miatrika fakapanahy ataony devoly aminika ahatonga azy hivoaka ho mpandresy voninahitro n'Andriamanitra zay-riany vavakitsika misaotranao Jehovah'Andriamanitra ray no ny teninao ray izay tonga taminay teny mampieritreritra mba hisaintsainanay manoloana ny fiarahanay aminao fironoany milaza zao mpivavaka ety amin'ity zao tontolo zao ity manantena famonjena manantena fiarovana kanefa firy aminay mpivavakako ny tena makatoa manaraka tsakany sy andava ny teninao mbola mialaneniny ianao tompo de nangatahanay ny fanahinao vitaridalina mandrakariva mba tsy ho tafalatsaka ao anatin'ny fakapanahy ataony devoly ka andahanao Andriamanitra velona zay antoky ny fiarovana anay de tahio ny olonao tsiraray avy indrindra amin'izao fiafaran'ny taona izao mba anana ny toe-panahy arak'izay itiavanao azy tompo mba ho arovanao ny amin'ny aretina ny amin'ny loza ny amin'ny zavatra sarotra andalovana mba hatanteraka ny teninao tany amin'ny zanak'Israely hoe tsisy loza andringanana anareo misaotra indrindra ray amin'ny anaran'i Jesosy amen de manao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy manona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tombo ho amintsika mandrakariva